Nanateraka fionana tamin'ny mpanao gazety kosa tamin'ity androany ity Ramatoa Latina Ravalomanana izay mpitarika ny fikambanana manda ho an'ny firaisaam-pirenena nandritra izany moa ny mitondran'ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny ary ankoatran'izay dia niresahany mikasika ny raharaha Zakarias Patrika ihany koa. Tsy misy ny fitoniana eto amin'ny firenena na ara-tsosialy na ara-politika noho izany sarotra nanantanterahana amin'ny fifidianana ekeny rehetra araka ny hevitry ny filohan'ny fikambanana manda ho an'ny firaisaam-pirenena Ramatoa Latina Ravalomanana koa ilaina araka ny hevitry ity mpanao politika ity mifampiresahana. Tsy maintsy miverina mifampiresaka ny samy malagasy raha toa ka tsy tiantsika hisy sanatry ny vava raha latsaka indray eto satria ny raha ny malagasy anankiray raraka noho ny fanavotana ny firenena fitakina ny dia tsy azo ekena intsony ka tsy maintsy miverina mifampiresaka ny malagasy dia manao antsoavo ho an'ny ray aman-dreny FFKM efa miroso makany amin'izany moa ry zareo fa ny antsoavo ampanetretena ataonay ato anatin'ny manao an'ny firaisaam-pirenena dia hoe mba hafainganina ny fampionana indray ny herivelona rehetra manodidina na latabatra ahafahantsika ao anatin'ny firalahiana ny fihavanana izay mahamalagasy ny malagasy Miantso ihany koa ny fandraisana andraikitra ny profesora Zafy Albert amin'ny fampihavanana ny malagasy Ramatoa Latina Ravalomanana. Mikasika ny raharaha Zakarias Patrika dia manana ny ambarany ny manda ho an'ny firaisaam-pirenena. Izahay ato anatin'ny manda ho an'ny firaisaam-pirenena zany dia milaza mazava tsy mahasoa firenena ny fametrahana ponja ny olo-pirenena manambara ny marina na mitaky ny marina sy ny mangarahara eto amin'ny firenena. Tsy vita ny olo-pirenena tsotra ny Zakarias fa tangalamena mitahiry ny soatoavina vao hitsakitsaka ny soatoavina eto amin'ny firenena very asy ny Madagasikara. Zany ny takian'ny mpampianatra famerenana ny asy ny fanabeazana, zany ny takian'ny mpiasa-panjakana famerenana ny asy ny asa-panjakana. Zahay miteny hoe averina mihitsy ny asy ny malagasy isa-tokantrano, ny asy ny fiarahamonina, ny asy ny tanindrazana. Moana tsisy atakandro ny tangalamena Zakarias fa tsy mahasoa ny firenena io ary pirofo mitoaka amin'ny tenda ny tsy fisian'ny fitoniana na ara-tsosialy na ara-politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Araka izany dia miantso ny famoahana ny tangalamena Zakarias Patrika ny manda ho an'ny firaisaam-pirenena izay tarihany Ramatoa Latina Ravalomanana.